Faly miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny vaovao malagasy. Ny zavatra hozarentsika androany manko dia mahakasika ny fako mivangongo manerana Antananarivo ity. Tapina tanteraka ilay lalana, tsisy andehanana. Hitanareo amin'izao fa ngeza be sady lavitra be fa ho amina hektara ilay fako fa tsy hoe amoron-dalana be eo fotsiny. Mioakoaka, mampandoa, mandalo sady manganoano fa tena mankaleo be fa tsy hita izay ambara. Miaingona sy moeraoera ambony tsikoko ny fitondrana ankehitriny amin'izao fotoana izao. Tsisy afaka ataon'ny filohan'ny ity mihitsy ve? Inona fotsiny ataonareo? Inona ny antony fidiananareo? Miaina ao anatin'ny loto sy rivotra maloto ary fofona maimbo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, fa indrindra ny vahoaka eto Antananarivo. Nankaisa daholo ny fanantenana natao tamin'ny propagande izay ry Monsieur le Maire Renina Andriakotoaina sy filoham-pirenena Andry Rajoelina to tsisy mpiay intsony ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Tsy voafehy ny mpitantana ny olana ny fako nefa efa taona izy no nitondra teo. Noho tsy fampianam-bola ve no ampilatana ve no olana no vato misakana ka tsy hanaovana io olana ity sa tsy fahaizana mitantana no misy amin'izao fotoana izao. Maro manko ny eskizy nefa efa nahazo fitaovana raitra hoentina angalana ireo fako ireo. Eo ny dabapako, eo ny camion hitondrana fako, eo ny fitaovana fandraofana azy ihany koa. Mahamenatra ny zava-misy ary tsisy mpizahan-tany ho tonga raha malototra an'izao ny tanàna ary tena hamotoka na handoto ny tanàna mihitsy ny tanjony ity fitondrana ity satria be fako, be mpanendaka, be mpangalatra, be embouteillage, be olona be délestage, be atseka, be pisoloky, be mpandrava, be rehetrarehetra, kidnapping sy ireo be ina koa tsy hay intsony eto amin'ny tany sy firenena. Tsy mbola ratra ohatran'izao Antananarivo tao anatin'ny 80 taona samy miaina sy mahita azy eto ka tsy misy azo ampiasaina. Mandainga izay milaza fa lasa milay be ilay renivohitra Madagasikara na hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso eo ambonin'ny teleférika. Anisan'ny antony dia satria andosirany foana ny olana fa tsy mba hatrehiny olana. Izany no mahatonga ny olana ena anosipatrana io. Tsy afaka hidiran'ny camion eny an-dalan'anitra. Tsy hatrehiny olana mba hovahana sur place. Tsy voavaha izay olana fa ny fako no miparitaka manerana etsy roa. Dia rakotra fako ny Antananarivo. Dia toy izay ihany koa, toy izany foana. Miteraka olona be Anjoma izay nalaza ho tsena tsy matafo lehibe indrindra eran-tany ary hodian'ny vola miliara isan'andro. Tsy natrehina ny olana mba ho voavaha sur place. Tsy voavaha izany olana izany fa naparitaka erana Antananarivo. Lasa feno tsena mbodiny sotry sy 67 hektara. Nofoanana ireo kianja fanaovana ny tanora fanatanjahantena sy voan'ny kalaza maro fa navadika ho tsena. Dia rakotra ny diroboka ny mpifoka Antananarivo. Miteraka olona be ny hamaroan'ny mponina eto Antananarivo. Tsy hatrehiny olana mba hovahana sur place fa leo hoe hamorona tanàna vaovao anivelany fa tsy hovavaha mihitsy ilay olana fa indrindra anatoerana ka fa fotsiny hovao ilay fijery mpitondra fandrakana satria mampalahelo ny zava-misy. Raha hitantsika ny zavatra tsy ho tonga eto amintsika ireo mpizahan-tany raha maloto fa indrindra misy mpangalatra pisoloky na rehetrarehetra mpanendaka tsy voatanisa amin'ity fitondrana ataon'ity. Ity manko misy vidéo tapatapany izay natao ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana fa hoe ny fahaizana mitantana ny manandratra-kefa ihany no tokony hitantana ny firenena fa ity manko zareo manandrakandrana ohatry ny ahoana manko no mitondra ny firenena. Efa teo zareo nandritrany izay taona maromaro zay. Koa izao zareo mitady eskizy miala bala fa hoe iza manko ny tompona andraikitra handehanany vahoaka amin'izao fotoana izao. Ianareo no mbola eo. Izay no vaovao maresaka entsika amin'ity androany ity izay mampalahelo ny fiainanam-bahoaka manontolo fa miaina ao anatin'ny fofona maimbo, miaina ao anatin'ny embouteillage. Mbola eo ny embouteillage be, mbola eo ihany koa ny fofona maimbo, mbola eo ihany koa ny loto sy ny karazany ka hiteraka aretina amintsika rehetrarehetra zany. Koa izay no
azony zarainantsika azadino an-trano miabony sainy youtube-tsika manao zay misaotrapetraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy ka hitetsika ty hevitry tya dia nitsiry tao an-tsaina hoe mba ty ahitany olena fokotany manjo azy a fokotany natanarivo ve tsy fantatro 192 zany e merateto taloha fantatro dolo ny toerana nisy anareo sy ny fiainanareo sy ny zavatra nisy anareo taloha aiky tsy anjery daholy hoe aiza ny lalana namboarina aiza ny tatatra ny savaina aiza ny zordina ny rofina aiky tsy anjery io ary dia milaza aminareo mihitsy aho hoe niova tanteraka tananarivo rava tanteraka ny nataontsika tsisy azo raisina aiza ny zordirana agnatika tena fa lasa ny zordirana reny lalana tsy mbola nihitotro zany eto amboniny tany fa olona ina aho ary nakaiariny ny fara aiza fara variana ta zay indrindra nakajara ma madamo zany lidiana zany efa tiatrisina dia avelodreo hoe ty tanàny ty zao moa tonga mitenenareo zany fa ny olona eny akaiky ny vahoaka ihany eny amin'ny fokotany no malala ny zava-misy marina malala izy mahay izy fa tsy mavita aveko zay teny zay malala izy a satria izy zany mba lehibe eo an-tanàna ao fokotiny zany mahay izy hoe zao tokony anaovana an'ity zao tokony anamboarana an'ity fa tsy mavita izy satria tsy izy nataona tanteraka ny avitanany asa anao zany tsy fotinareo ny tsy avitana dia le olona mavita io ny dedavina ary io mavita io anefa tokony anana volonté tokony manana tena fitiavana le olo tanàna fa raha zay izy tsy ho vita mihitsy io satria misy ny sasany misehoseho fotsiny misy ny sasany midikidina fotsiny dedeka fotsiny dia izay mba voazy misy ny sasany tsy manana programme akory dia hoe anay ny tanàna nefa tsy azazy akory ny tanàna nefa tsy madio tanàna tsy aza ny tanàna isy be zany mandainga raha miteny an'izany hoe anay ny tanàna tsy mba tiako izy nipetraka eto dia zao an tsy tivizany tadidika mihitsy hoa amin'ile lalana tamin'ilay nanao dia be loza tamin'ilay nanam-pitendry zareo teny andavamamba ny teo amibiliko izy zao ve sisy tanàna ity nanira le azo mba hitako hoe mba naniry tamin'iny tadidika satria zay nambola nisy iny tadidika iny sy patrika nambola nisy iny dia le teria anina le tanin'ny magistral eny azery nanamboarana ny lalana teny pasika tadidika mihitsy iny dia niteny ny ravoangy nanaovana diabe daholo reny ty teny aminareo aho hoe aza avela ohatry zao reto ny tanàna ny anety ravijenareo anety minday ny sefokotanina ety a manatona miresaka amina ety foana dia manoaraka ny sefokotany misy a na tsy mitovy amin'ny firena politika za koa tsy manontany fa dia miasa izy aloha dia mahafinaritra dia ny zavatra itiako tena mahafaly andrina hoe mahita anareo reto fa fahitako anareo zany tokony mahita ny ilany tanàna koa ny eny amin'ny fokotany misy nareo tsiraray aby sankavavady fokotany soloteny ianareo responsable ane zany zay dia misolotena ny sefokotany any amin'ny premier arrondissement miteny teto zay a nianarako lidia antitra teto a teny tsara sa miaratsy amin'ny tanàna anao lidia ny fokotaninao eo lidia mamaly azy za ngery retiko nandeha tany amin'ny président dia nilaza hoe za antitra teto aminao jereo fitanàna mahamenatra ampisakany teotra zany tso neny fara toboko taria enimbola anao teo mpandrina tsy hita zay zavatra vita fa dia seoly izy ny fokotany faharoa io a teotra zany tso i madame zany